dia misaotr'Andriamanitra indray isika raha mbola afaka manovy hatrany ny fianona ny tenin'Andriamanitra. Androany dia hitarika antsika kely fa ny miaino ny tenin'Andriamanitra zay avana miaino toroteny dia mora sarotry zany. Ohatran'ny mahafinaritra miaino azy fa mampiatra azy sarotry. Ohatran'ny mahafinaritra zany miaino fampairezana sy ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tena mandeha ny lafim-pianana iny hita fa sahirana nahoana ary satria ny toroteny tsy voarain'ny saina maolombelona, tsy voarain'ny fahalalana. Hoy izy any amin'ny Ezekiela 3:7-7 hoe ary ny fanahy kozy no ataoko anatinareo mba azahoanareo makato mitandrina. Ka raha tsy ny fanahy masin'Andriamanitra mihitsy tokoa no tonga ny anatsika tsara avy, tsy ho voaraintsika mihitsy ho teny io. Zany no mahatonga antsika nanay rehefa manatrika fotoana sakorentsika tsy hitatsika zay tenin'Andriamanitra raisina na mitazona ihany ny saina fa rehefa avy eo mifandray dia tsy maritra, satria ny fanahy masin'Andriamanitra tena manana miraikitra lehibe mihitsy eo ampandraisana ireny tenin'Andriamanitra ireny. Raha ohatra zany isika ka tsy mandeha tsara amin'ny fahamasinana, tsy mahavoaray ny tenin'Andriamanitra tsika milaza anareo tsy afaka mampiasa ny tenin'Andriamanitra mihitsy isika raha mbola maloto ny saina, maloto ny eritreritra, maloto ny fitondran-teny ka tsy miasa anatsika ny fanahy masin'Andriamanitra dia zao fotsiny zavatra mety mitranga. Mahafinaritra fotsiny ny toroteny fa tsy misy fitraikany ny fiainantsika tsara avy. Zany no tena mila mitandrina tsara tsika rehefa rehefa alohan'ny amin'ny tenin'Andriamanitra mangatany mihitsy ny fanahy masin'Andriamanitra mba hanampy anao. Ary tsy vitany hoe mangatany fa tsy hoe mangataka fanahy masina fa mangatany mihitsy ho diovo ny rano Jesosy aloha, diovona aloha ny saina sy ny eritreritra mihitsy alohan'ny anona tenin'Andriamanitra, alohan'ny amakina tenin'Andriamanitra, amin'izay miraikitra tsara ao am-po io teny io. Tarihiko tsara isika satria ohatran'ny mora ho amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena sarotra lazaiko anareo ary zany no mahatonga tsy dia tena voarain'ny olona loatra ny tenin'Andriamanitra betsaka. Jereo tsara ny mpianatra nandritra ny telo taona niaraka tamin'i Jesosy, nampianariny, natoro ny zavatra be dia be. Fa rehefa tonga tamin'ny fotoana dia jereo fa mbola niparitaka foana ny mpianatra ary Petera zany nanjary sara mbola miala foana. Fa rehefa nirotsaka amin'izay ny fanahy masin'Andriamanitra nanomboka teo amin'ny asan'ny apôstôly jereo tsao dia niverina tsara daholo ny fampianarana rehetra ary ahafahany reto mpianatra reto niatika fotoany sarotra rehetrarehetra rehetra. Tiako taritana saintsika tsara zany mba ho zava-dehibe amintsika mihitsy. Tena angatao mihitsy ny fanahy masin'Andriamanitra, mangatany ny rano Jesosy izy satria fanahy masina tsy mety mipetraka io havana raha tsy madio fotsika, tsy mipetraka ao anatsika mihitsy io raha tsy madio ny fotsika, satria fanahy masina io no Jesosy. Ary Jesosy tsy miaraka amin'ny loto, maloto eritreritra, maloto sainana, maloto fiteny, maloto tsy mipetraka amin'izany izy Jesosy. Ary fanahy masina tsy mitoetra amin'izany. Jerentsika tsara rehefa natao anatin'ny telo taona sy tapany ingeny toko miaraka tamin'ny mpianatra, telo taona sy tapany fotsiny. Fa rehefa niasa taminy fanahy masina dia rehefa vita ny telo taona dia natanjaka tsara amin'izay ireo mpianatra ireo ary tonga ny ana lehibe. Tsika amin'izao vanandrontsika zao mihitsy efa 5 taona, efa 10 taona, efa 20 taona tsy mety mipetraka mihitsy le teny
efa ela be mitsara sasany mbola ny ihany eo ny antony riavana satria tsy mipetraka ao anatin'ny fony olona ny fanahy mas'Andriamanitra ary ny zava-doza rehefa nazo adino fa zay tsy manam-pamatsiana tsy mahita toro ary io fanahy masina io no hitondra antsika hiakatra ny an-danitra kely evana io fanahy masina io no hisintona antsika hoeneny Jesosy kely evana ka raha tsy manapaka tanteraka ao anatin'ny saitsika sy ny fanahintsika ary ny tenatsika fanahy masina io a dia mavesatra be tsika tsy voasintony'Andriabe tsy voasintony fanan'Andriamanitsika dia fanaoko matetika no tsy dia tena mampanantenantena fotsiny hoe tsika rehetra ho any an-danitra ke tsy ny rehetrarehetra misy no any an-danitra tsy ny rehetrarehetra koa nitsenan Jesosy fa zay tsy manam-pahamasina ary ny fitsenana Jesosy havana azo adino fa mbola misy fisivana anao tsy ny rehetrarehetra zay mitoetra tsara eo amin'ny tompony zay maty eo amin'ny tompony no nitsangana ary zay mbola mitoetra tsara tio somary mampatsiakela zany mba tsy anderokinina fotsiny aby ny fiainam-panahy fa mba tena andray zavatra fotsika isaky ny miainy tena Andriamanitra